La fomba vahoafa tanteraka kosa indray ny tanterahana rampitso ilay fivoriana lehibe ataondareo ny comité de pilotage ny sehatra ifampiresahana amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina na ny plateforme de dialogue public privé teboka maromaro no horesahana ao anatin'izany fionana izany raha ny tatim-baovao azo. Taoriny ny décret nametraka ny sehatra ifampidinian'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina dia iroso amin'ny fivoriana voalohany ny komity mpitarika izany raha pitsy faharoan'ny volana Jolay araka ny nambaran'ny ministry ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina izay mitarika izany komity izany. Raha natsangatsika eto amin'ny fomba ofisialy ary ao anatin'izany ataontsika hoe décret officiel mihitsy zany mba sy natao amin'ny conseil des ministres ny fananganana ny dialogue plateforme public privé. Atsangan'izay zavatra zay dia tonga dia rapitso ihany tsika dia atsangatsika ny eo tsika ny manomboka zany 2 juillet ny comité de pilotage hoe atsanganao koa zany hoe inona no vinavina ataontsika amin'ity telo volana manaraka ity miaraka amin'ireo secteur privé maromaro zany hoe inona no ataontsika inona no tratrarintsika amin'ity telo volana manaraka ity zay no atao zany à partir ny rapitso. À partir n'izay fivoriana zay zany ahafantarantsika ny dingana inona zany no tokony atao eo zany idéfinir antsika rehetrarehetra hiaraka ny secteur privé sy ny public hoe inona no atao amin'ny 3 mois io. À partir n'izay nafahantarantsika indray zany hoe zao no tokony atao tratrarantsika pendant les 3 mois. Ireo sosokevitra samihafa izay nivoaka tao anatin'ny assise izay no tanterahana androany teny amin'ny Carleton Anosy dia horesahana mandritry ny fionana rapitso izany. Reny recommandation reny dia hoentsika ihany koa rapitso ao anatin'le comité de pilotage hoe reto ny recommandation ho ampidirinao ça sûr fa androso mihitsy ny fanarahana fampanantonana entre un secteur privé sy ny public ahafahantsika mahazo résolution akaiky aingana mitefa any avoaka. No tsy ahiviny fa ny assise izay nisy androany dia toy ny hetsika izay natao tamin'ny volana lasa.